FM manolotra ho anao. Mère célibataire. Tantara mitoy no soratan'ny Ranja Araka. Ovelomin'ny tapapiroany Ralala. Miaraka amin'ny Nirina, Sarara Andriambolany Arivo, Lili Andremiaja. Nandray feo sy Ratolo-Janahary. Nandrindra ny lafiny teknika gasyrakoto. Tompon'andraikitra sy mpanatotoza tapapiroany. Mère célibataire. Neny a, efa vita ny sakafo avy. Alasay sary neny teo. Otry, neny, manino ianao no mitomany? Vendry teo e. Azafady fa tsy henoko mihitsy na tonga bandry. Isakafo anga? Aza mamady dresaka neny a. Teneno azy mahazo anao. Tsy misy ninino nanaka fa aloka sendrana ny dahalo fotsiny iny a. Neny a, aza afenina amiko izay olanao. Tsisy olana e. Sady raha revi-potaka hono ane ny rano manala, raha revi-teny ny vava ny manala, ary raha rivona alahelo ny havana ny tarainana. Ka lazao any izy mampalahelo anao a. Ary sarin'izy nitasominao iny. Sary tsy misy dikany re ty anako. Hoe mba jereko? Efa hoe tsy misy dikany ty. Hoe neny koa zany. Oay, fa izy io sondrotrala. Ahoana neny? Efa lehibe ndry ankehitriny ka mendrika hafantatra ny marina ka ianao ihany. Marina amin'inona zandry neny a? Izy ny Olivier anaka. Izy ny rainao. Zany? Ary mba aiza tokoa izy? Tsy fantatro re anako. Fa tsy hain'ny neny ahoana? Fa tsy hoe lasa niasa ny ivelany indray izy? Tsy zanaka isondrotrala. Ny teny izany satria mbola kely loatra ianao tamin'ireny ka tsy afaka nilazako ny marina. Fa ankehitriny kosa ho zarako eo aminao amin'izay le azo fijaliana netiko nandritra izay 20 taona lasa izay. Dia aza mitomany aloha neny e. Lasa tsy ho voatantara mihitsy ny zavatra tianao tantaraina raha izao. Aza tapahana ary moa ny teniko e. Eny ary neny a, meno anao a. Vonintsaika tato kiboko indry dia miteny tamin'indray indry aho hoe be vokany. Mbola samy tanora eritrerony daholo izay tamin'izany. Izy moa tonga dia hitako teny miendriny hoe mbola tsy vonona ny anan-janaka. Nga tsy mifanarahana. Sa kosa zaza tsy nirina zany? Sanatria dia sanatria izany hoe zaza tsy nirina izany sondrotrala. Fa raha ny aminy hoe ny fanarahana sy tsy ny fanarahana indray dia azo lazaina hoe tsy ny fanaraka izay. Fa nentin'ny fahatanorana fotsiny dia tiandrakandrany. Dia ahoana rehefa niteny taminy neny hoe bevoka? Dia inona moa fa nasain'ny esoriko indry satria hoy izy mbola tsy vonona. Mialatsiny raha miteny izany amindry fa izany no marina. Ary tsy tiako izy zava-miafina mihitsy amintsika mianaka. Tena mba tsy vanona koa zany ry neny a. Aza manao an'izany ianao sondrotrala. Nilazako ny marina amindry a, tsy ny akalandry azy sekory fa mba ahafandry maka lesona entina ny fiainana.
tsy masaka ny sakafo marainao e. Efa masaka ka. Andraso alaiko vetivety dia tohizana ilay tantarantsika mianaka teo ka ingana ary ndriko e. Tiriny eny misaotra rehetra. Ie, ary tohizo amin'izay ilay izy. Ny andro nylazako tamin'irainao ny amin'ny fisianao no tsy nahitako azy tsony. Niantso azy aho saingy efa tsy nandeha tsony ny numéroany e. Nandeha tany amin'ny trano nofainy fa efa olo-kafa ny tao. Zay. Niezaka nanontany namany rehetra saingy tsy nahazo valy teny. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa vitatreo e. Tsy nisy ninona azoko natao fa tsy nizaka irery ny vokatry ny nataonany. Dia ahoana ho dadabe sy bebe? Avy hatrany tena riny anaka. Nanana ny maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina mantsy izy mivady ireo ka menatra noho ny amiko sy noho ny nataoko. Nalefa nisy ireo tany avanga indrano mandra-pahaterako. Soamantsy no animba amin'ny voninahitra izy mivady ny fahitany olona fa teraka tsy manambady ny zanany. Ndray kosa mba tsy rariny izany. Nataoko ny tena tsy rariny rery sy ny trala. Nananatra sy nanome fanabeazana tsara izy ireo saingy tsy mba niraisiko. Tsy nahandro mary azy akory afa dia nitetatetana nono foana. Ohatrany hoe naneniny izany neny nanana. Sondrodrala indrino ano arenako eto tany. Ny andro nahazoko indrino andro lehibe indrindra teo amin'ny fiainako. Nijaly 7 volana satria sady tsy nisy nikarakara, tsy nisy nanoro saingy vao tonga teto tany ry dia tsy niady irery intsony aho. Fa ahoana? Vao nahita ny vatana kely ndria le rasa-tanana kely namihana ny tanako ho iaho hoe vita ny atiko. Efa hanomboka ny adidiko indray azo aho. Mafy ny ainanao roneny mariny e. Saingina izany aza olona mahery fo ianao. Fa hono eny anaka matetika neny no eniko mitomany rehefa amin'ny alina. Fa inona mbola makarary fo anao? Ny vavan'olona ny tena tsy zakako e. Impia moa no mahazo hoe aiza ny ray njanakindry. Fa nga dia efa tsisy pitiny tsy mba nanambady amin'izay. Roviana indray ny zandry no atao dia iza indray no horainy. Andray kosa izany ny olona koa tsy mba mifidy vavavoaka mihitsy. Izany ny fiarahamonina anako. Ary andao amin'izay aloha iomantsika sao dia ho tareto ka amin'ny manaraka indray toy izany. Zay kolonan'izay asa raha naterany any zay le zaza dia mba manao ahoana ny fiainanisy mianaka any sy inona koa ary tia mahazo atatoato ny tomieritreritra azy ireo izany foana e. Fa inona foana ary tia malasalasa sainanao ty ry Olivier? Eny tokoa tatoato izay rabainina toatrany lasamborona foana sa efa misy rafin-drabofo mandendeha ano any. Aza dia miteniteny foana ry Brunel. Asa tokoa moa sa efa misy sipa kely manadala ary zato izy. Olana kely any ampiasana ny mampiasa ny lohako fa tsy misy an'izany re. Ary hoany reto sakafo ny komandina fa homandro daholo ny menaka e. Dada inona? Misy ankizy izay ho mitovy be amin'ny dada mihitsy any ampianarana ihany e. So mba zaza tsosokotsy dada ary izany. Inona? So dia ataoko adala re laka ho tezitra? Ka mitovy be mahitsy enkeo. Andrekako aza hitako ka zany ny zanako kolona dia ho sanatria ve dia fantatry Brunel ve hoe mananjanaka hafa? Fa inona koa aloha ty zaza tsosokoditra e? Mba fomba fiteny re zandry neny a. Zanakam-pelezana ny tiako tenenina teo. Brunel mba lanjalanjao ihany ty vava fa sao idiran-doza. Iza koa zao nanaran'izany ankizy tenenina zany? Tsy misy an'izany rery dada fa mba mivazivazy anareo fotsiny a.
ohatra ny revangipaoriny reny tsika telo mianaka dia aleo mba asiana zavatra mampime kely disako nome amin'izany aleo tokoa enjehany ombomatsika ka toy izay enjehany eritreritra kalma le tsela Olivier ela be izay ve ny lamina dia maninona ny zo vao hiasa saina amin'izany zavatra tsy misy dikan'izany za le hoe zaza tsotsokotra mampime ary inona tokoa zao ny kado omenareo ara-pitso e fa misy inona indray raha-pitso ohatra adinonao ve raha ngaty ny tsingeritona-janakao tsay ve zany e tsy adinoko ka efa anymaniko ao ary ny fanomezana ho any lahy marina ve zany rabainina hoe mba jereko kely zany e aizako nisy an'izany ary nenineny efa misy tsy misy zany amin'ny papa zany ny tambaranay nareo kosa raga Gasy. Sondrotralo ahoana zay ry neny avy fa misy taratasy andrity e taratasy iny zany dia avaiza ty aloha revakio e tsy sokafako misy matsy izy iny neny neny vaovao mafaly be ty vaovao inona retsy afaka tamin'ilay fanadinana nataoko fanadinana iny zany tsy betsaka manko izay fanadinana nataondry izay ka tsy haiko tsony le jirana any amin'ny université any Amerika e voaray any eny ndray dia tsy tokony nalefa ny mailina be mivaliny zany mino fa nandefa tany ry zareo saingy misy olo tenandry zareo eto Madagasikara dia ry zareo nandefa nytitaty amintsika ndray dia arabainy zany zanako zany mariny dia roviana hono no anainga ny zanako afaka ray volana manomboka ny fianarana saingy tsaratsara kokoa raha tonga ny meloha mba ahafahako mandamindama amin'ny fiainako any ndray tena lehibe mariny ry ty mitomandray zao neny efa fantatry ndringa ty renydrity ry Sondrotraly tsy andro maina tsy andro morana fa dia mirotsaka foana ny ranomasoko neny arary fo eo any ianao e faly loatra anaka saingy inona neny saingy hoe ohatra no mafy nisarako amindry izay mahatsiavo mba hiaina tsy misy endry zavatra 5 taona fotsiny anie izany many rehefa vita amin'ny fianarako dia miverina 5 taona ve rehetra ry Sondrotrala dia fotsiny amindry marina mihitsy ny tenin'ny Tolo hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny sanatria izany ry neny tsy mahafoy anao zany fa noho no aviko dia tsy maintsy misy sakrifisy kely tsy maintsy atao sady tsy mitombina amiko koa izany hoe ray aman-dreny tsy mahafoy zanako izany asa miteny izany kosa ka izany ny mariny raha tsy mahafoy zanaka tokoa ny ray sy nariany dada aza miteny izany ho ianao azafady neny azafady raha nanohananao Allô tsy le ty efinina foana ny endry zay indray efa hoe soro fa zaho mbola tsy vonina ho dada zany rehefa tsy vonina ry kala dia aza miantsoantso ay anaiky ihany moako ela be ay dia mitediava dokotera may dia tongava ty atrano rapitsy maraina nomezako ny voly zay fa veloma iza le olona teo ohatra fa nanomiko oviana akory dada meno resak'olona zanako e lahy
mbola ambany fiadidiko ka tsy maintsy arahako maso akaiky. Koratsy zazakely ny olonako. Maninona zao raha nenina rahana maso? Mba fantatrao zany zao hoe aiza izy zao? Aza mamatitresaka le Brunel. Mba fantatrao mory dada fa manana sipange ny vadinao iny. Zaza ratsy taiza. Reny lava dia ataony lany zany. Aza mba mifampikasikasy tanana kely rabainina. Tsy zazakely tsony ho an'ny olona zao. Teneno aingana hoe iza le olona niresaka tamin'lahy tamin'ny telefonina teo raha tsy zany andraisako fepetra enjany lahy. Na koa zao zany fepetra enjany zany? Tsy teny zany. Nareo koa angady sipako le teo e. Faly. Dia inona niresaka amin'ny fanaovanareo teo? Nga moa zany nanontany an'izay kozinareo sy rabofy tany. Aingany lahy e. Efa henoko le izy teo fa elano endrasako hiteny amiko ny marina. Ka efa heninareo nge zany kinina tsony zany nandaniko fotoana amin'izany eo e. Mba fantatra elahy moa fa elohan'ny lalàny zany fanalana zazy zany. Nga moa zany bevoka sa zany dokoteran'alan'izany. Ka elany rainy. Everiny lafa ho afa maina raha maninina any zany sipy zany a. Ka tsy azoko ange inona ny eritreretinareo ataoko eo? Hoaniko zany zazy zany. Sa hoe alay voady le vehivavy dia manorena tokantrano. Efa 17 taona matsy elahy. Miaraka amin'ny diplôma 0, asa tsy misy. Fantatra elahy fa tsy manana diplôma sy tsy miasa elahy kinona ny nanamboarana zazakely. Raha andro araka efa tsy azo rofiny zany dada. Vahaolana tolotra raha te hanampy ahy. Na aza midikiditra amin'ny fiainako koa angava nareo tsy afaka ny hanampy kory e. Meo le numéro. Aingana ny numéro an'ilay vehivavy. Aingana la. Ataonareo inona koa ary. Aza be fa anontaniana. Meo fotsiny. Sy ny telefoniko dia jereo ao. Aleo alohanao doso fa tsy. Tenenao rehefa milamina. Mbola mila miresaka tsika sy elahy. Tena ny zavatra nataoko fahiny ty ataon'ny zanako ankehitriny. Nabevoka zanak'olona. Nasaiko ny esorina. Zao koa tia ny zanako mamerina ny atsoko. Tena loso ty. Alefa tsy maintsy ampiko ty tovavy ty ka. Tsy avelako anala zazy zany. Efa vonina tsara ho daholo ve ny pasiporinao sy ny taratasinao rehetra sy ny trala? Rery neny a. Efa trany hatrany ianao nanontany an'izany. Ary ny lamba tsy misy adino, ny kahie sy ny entana madinidinika rehetra. Neny o. Aza dia miasa saina be loatra. Efa milamba daholo ny zavatra rehetra. Miandro fiangana sisa. Eny, nasitrapoko izao dia nanaraka ny ritany. Aza dia malaheloelo rery neny moa. Sondrotrala indre tsara rehefa tonga any zany zanako zany fianarana atrehana tsara. So mantsy ahita lehilahy Amerikanina any ka ho adino ny tena atondia. Eny neny a. Aza manahy ianao. Fianarana no alehako dia inoa ianao fa diplôma no entiko moto fa tsy zazakely. Aza miteniteny foana retsy a. Neny a. Arao tsara foana ny fanafodinao a. Aza misy adino mihitsy fa tonga dia misy fiatraika amin'ny be amin'ny fizotry ny fitsaboananao. Endre anako. Dia atsoy raha vao tonga andry a. Efa tsara ve mandray antso amin'ny messenger? Tsy hanana crédit be dia be antsonanao amin'ny telefonina tsotra mantsy. Retsy a. Taniko andreo kizikizy eo an-tanàn'ireo raha misy tsy tadidiko fa aza matahotra indry. Mety izany. Dia izao koa. Aza be tomany a. Fa nga dia be tomany be misy ty reninao ty sondrotralo. Hitako. Azoko sary an-tsaina izao rehefa miantso anao rehefa tonga ny Amerika dia higogogo indray ianao. Aiza kosa. Aleo resy fa hiezaka ny kakakaka amin'izay a. Izay mihitsy ny tena mety. Hoy, ohatra ny efa miantso mpandeha ny tompona andraikitra sondrotrala so dia efa tokony hiditra amin'izay ary ndry. Eny tokoa. Sery neny a. Mandra-pioana.
Tiako be neny. Eny rehetra aza misy adino reny teniko reny menara tsara ny zanako. Tiako be kokidry tsy hofiniko izany zanako izany. Okizay aza mitomany fa mba mitsikimo eny aza tao mahagaky io ho tahiny tompony zanako mandra-piona sy dia lasa ny sidina le zanako kely. Mijonjoko zarery zany eto mandritry ny 5 taona. Izy ko any zao onjomonjonisy rery. Andriamanitro mba tantany diany zanako kely iny fantatra ho fahalemeny. Sao izy matsy vao nisaraka tamiko. Engany ka tsy hanintsy izany tany lavitra any. azafady fa tsy za zany. Olivier, mifaza fa ino ty rediredinao faranina teo nanofo ratsy angamba. Jery ty ianao fa tena tsembotra tsy mihitsy. mba angalao rano aloha ty le rano. tena nanonofy ny kolona andray fininary ny dikan'izao rery lanitro. Raha tsy atao tokoa tena loza miantona. Zao izy ty efa tsy miantona tsony fa efa mitotony eo ambony lohako. Matoa efa mampanonofo ratsy tsy andro tsy alina. Fa misy olona nga ilary Olivier. Lazao azy manahira-tsaina anao. Tsy misy olana ariary soa. Fa ny olona zany tsy manana lalana nofo ratsy ato amin'ity trano ity ve? Aiza kosa nenao anery Olivier fa isan'andro mihitsy amin'ny atoandro ianao to lasalasa saina zany. Amin'ny alina indray manofo ratsy any ka nazahavy ary tsy mahita tory miaraka aminao. Raha leo ako miteny eny ndray ro Olivier, zany ve mba fandraisanao ny teniko sa mba misahira-tsaina aminao indray ty no to mahazo loza. Azafady ry soa, tena tratry le tsy ampy toromaso lava dia miteniteny foana miala tsiny ary mieza matory amin'izay indri. Zanga mahita tory-tsondra vao tapatory ohatr'izao ka miresadresary apireto ny jiro. Manao na ihany ny fetiny Brunel rapito zany amin'ity tsingereo taona n'ity. Tsy misy fety zany eo voasazana zanakao. Fa ahoana? Mba fantatrao moa na bevoka zanak'olona ny zanakao. Eniko ny resany tamin'ilay tovovavy. Inona tsara hoe fa na bevoka vehivavy ahoana zany fa efa nilamina fa aza miasa saina amin'izany tsony. Tiako fantatry indry fotsiny zavanitranga. Aleo fa iresaka amin'ny Brunel rapito, tsy vita moramora izany resaka izany ka. Allo? Efa tonga ve? Vao misy any tonga dia niantso aloha. Ka manahoana ny arerahana anaka? Reraka kely fotsiny aka sady mangatsika be aty. Manaova mafana tsara ny zanako dia sakafo mafana koa hohanina. Rery neny malalo aza manabe ohatr'izany. Zany efa lehibe izay asalamany eny izao no verina tsara. Endre Rehefa mba nina fanafody ve neny? Andrikako tena diriko raha tsy nampahatsiandry. Neny aza atao tsy rambona ohatr'izany ny fanafodinao. Fantatro tsara ny mety voka-dratsiny raha vao manapaka indray mandeha neny. Endre sondrotrala ao fa tsy ho adinoiko tsony. Dia roviana hono nareo manomboka mianatra? Mbola amin'ny herinandro ka.
mifampiantsoantso eo foana tsika mianaka e. Neny a. Zay fa velako ianao. Akaina kely aloha. Eny ary maka aina tsara tiako be ny zanako. Tiako be neny. Bisous. Bisous. Brunel ary bainina okizay ty tsy fahalalam-pomba lahy ty fa makaleo be ray langy nareo akotsy eny ary ka lazao aingana zay tianareo tenenina fa za maika hianatrako. Tsy mianatra elandro any ahoana tsara fa maninona ny tsy hianatra. ohatra reny mba ty fianarany reny le salaty nareo koa ty toatra ny tsy azoko petra aloha elahy fa misy vaovao be ho lazaiko vaovao inona zany efa afaka ny zanak'ilay kalaratsy iny ody ratsoka ny tiaviny lahy te sory eo amin'ny saigna kely lahy io koa zany fanalana zazy zany tsy azoko fa inona ny tianareo ho tenenina amin'izany efa tafaresaka tamin'le vehivaviny lahy efa nanaiky nitazona ny zanakareo izy ho raisiko daholo ny andraikitra mandra-paterany voateraka izy dia ataony raharanareo. Inona tsara zany raharaha fa nareo ve rabainy nefa lasa tala fiainako aniany resantsika eto fa tsy mifiainanareo mamaly andre mandeha eo raha te alefako any ambany tsinanany lahy tena zaza raha tsy taiza mihitsy elahy ty kenao ihany moa no nitaizako tsy anao sy rabofy nareo mihitsy zany tsy nahay nitaizako finy zao tabataba be ato zao tsy rabofy hatrany atokotany maheno ny adinareo mianaka alefa ndrabaina any ambany tsinanany zany hony zay inona finy zany resaka zany le resantsika mivady tamin'iny ihany io hay le resaka vehivavy be vokany de zany kosa ve rabofy de mba horary no hoe asainy anambady olona tsy tiako magaga fa olona tsy tiany lany le rahany lahy sa jamba sa vonoto zato izy mba sendra solafaka fotsiny atamin'iny de roviana indray no solafaka manaraka nareo akotsy efa isan'andro mantsy ny maheno an'izany hoe solafaka zany fa hatramin'izao ohatra ny mbola tsy misy fiovana moramora raina mba olombelona koa ane izy zao foana ny olantsika mivady za masika amin'le zaza ianao nefa manampy tamby azy za miezaka manitsy azy fa za foana no itsinao indray aiza moa ny zanantsika no hoendry ilozako aloha nareo mivady raha iady tsy mivoaka eo alahy tsy kinary no ataoko eto sady zaho aty zazakely mbola aminono aleo anao an'izay tiako ataoka mandalo ange mivatany rany ay mandana ary fa polisy ny maka ny lahany amin'izay misy any lahany efa nampiomana zay tsy sahanareo zany rabaina zay fa lasa rainy finy ty ataonao miantsy polisy ako fa ianao ve ranga ty adala zanaka nateraka ao ve dia alefanao hitsarany ampigatrana tsy vitantsika mivady sy ny fiarahamonina ntsony ny manitsy azy ka aleo ny anindray no anafay azy mba mieritrehita kely ro Olivier mangazy maina no hoaniny any vato be ny atoriana zaza tsy zatra fijaliana ne iny zanako iny zaza tiana ry arisoa tsy tsitsiana rotsakazo tiako Brunel ka tsy avelako hivadika dahalo aleo sasiana tao trano re izy ro Olivier ka asa ohatra hoe tsy avela piasan'ny fiara mandritra ny andro vitsivitsy aterina sailana ny ampianarana efi mimpiry moa izy natao an'izany saingy mbola nahita hirika anaovana dalàna ihany ka ninona ola saina eo dia tsy anaiky an'izany nofinanofiana teniko izay tsy ianao tokoa no mitondra ny 9 volana dia mora aminao ny hoe andefa azy any amponja tsy zany nitondra 6 volana fa misy rako nokorianao aminy tsy ianao reriny navita nanamboatra an'iny dia ifakahita eo tsika zaniko rehefa tsy anaiky ianao dia alefako miaraka aminazy any koa everinao fa sarotra amiko anga zany lehilahy tsy vanona ianao allo manao tompoko mba mila fanampiana aminareo tsy zany fa
ny zanako lahy tena efa tsy laitra nianatra tsony dia zay indrindra mila fanitsina izy fa manahy mafy amin'izay mety ho aviny eny tompoko misaotra indrindra ay tena mifonanaka fa tsy maintsy ataoko izao mba endranao tsy tiako mantsy raha nidiako no arahanao aleo dia ny mbola azo soroana ny loza dia soroana fa nenina tsy eo aloha nanatra fahorinan-daja efa ho 5 taona zaty zay na lasa ny sontotrala tany Amerika efa ho tapitra teny fianaran-janako misaotra anao tompo fa fitahina avy aminao daholo izany. Allô ahoana neny? Salama tsara ve? Salama ry anako, sady efa tonga koa ndry dia vao maika mia tsara ny fahasalama. Zany ve za koa aza mba faliko. Efa vita daholo moa zany ny fanadinanareo. Endry neny efa azo aza ny diplômako ko. Zany ve? Eno dia roviana zany ry ny modika. sao dia zao raha afaka pitsy zany ry ny tonga. Aleo fa vao maraina bia dia hiandrendreny amin'ny seranam-piaramanidina. Sakafo ny vavahady neny fa efa eto ivelany eto inona aza mivazivazy fantatry indry tsara fa efa ratsy ny toe-pahasalamako so tapaka lalan-draha eto reninao. Marina zany ry neny efa eto andraso ary fa ho avy ahy Sondrotrala neny fa manino ianao? Taitra loatra angamba neny dia tsy zaka ny fontsony fihetsem-po. Aleoloha izy batainaka any an-trano. Neny mivoaza. Sondrotrala efa tonga indry. Endry neny aza mikofokofoka mafy. Tia aloha sotroiny rano sy ny fanafodinao. Misaotra anaka andray ty fiovahanao ry Sondrotrala keliko toy ny sarim-bazany tarehanao sady lasa madama be. Neny koa zany ka. Faly anaka, tena faly afaka mampiseho ny fiarahamonina amin'izay ty reninao fa hatafita zanaka enina dia reny célibataire aza, lay reny fa neson'ny olona, lay reny tsy mba nanana zo toy ny reny rehetra, lay latson'ny olona fa sisan-dehilahy. Neny aza miteny an'izany moa adinoy amin'izay za mivavan'olona izany. Sondrotrala ahoana neny? Mbola vao maika mafy ange anaka ny resak'olona teto vao lasa indry fa hoe ahoana indray hono? Laza indray sasa fa hoe alefa any an-dafo indry mba hivarotena izay adala ihany ho nitohandreniny. Zaho hono efa tsy nahazo vaty zaza dia asaiko manaraka ny diako koa indry. Andrekakio mba loza koa zany raha vavan'olona. Zany ny vavan'ny olona teto fa aza mieritreritra ny zantsony mory neny efa eto ary porofoko amin'ireo mpanatsatso ireo fa na reny tokantena azy neny ny taiza dia navita tsara ny adidiny neny araka ny tokony ho izy ary asehoko an'ireo koa fa tsy menatra manana anao neny aleo fa ataontsika menatra ireo. Tiako be ianao ry Sondrotrala,
miala tsiny ara tsy mba afaka nanome anao an'izay fitiavandray izay. Mifona rianako. Neny aviny dia ataonao. Aza mandohalika eo. Neny ho amitsangana fa mifona azy tsara. Mifona anaka. Na tsy teo azy dada. Hitanao rerina natavita. Marina hoe tambola kely any tena nila ny fitiavany iray izany. Mba nila ny fiarovany sy ny fisiny teto anilako saingy efa vita izany. Tsy misy toerana ho azy tsony atao poko. Ianao ny reniko sady raiko. Ary vitanao daholo ny adidin'izy roa toto ireo. Tafita ankehitriny ary anome anao valim-babena sahazanao. Tsy mitaky valim-babena aminao anaka. Ny fahendrenana seho aminao, ny fianarana izay tsy nataonao ambin-javatra, izay dia efa ampy. Olivier? Ahoana? Olivier? Misy inona? Tsy ireo ty finday anao ty. Mandefa message ny sipanao. Sipako izany ray? Io e! Eno tsara. Ohatry ny adinao ilay volan'ilay zaza. Efa tsy misy hoaniny izay mianaka ato. Tsy araka ny eritreretinao io ry Arsoa. Finina indray? Hita fa sipanao sy zanakao io. Lehilahy tsy vanitoetra raha ianao Olivier. Mpamitaka. Firtaona zany ny fahananao lalitra tato fotsiny. Sady tsy vita ny katrainao ny zanako fa mbola amparafesinao koa. Ianao mihitsy mitokona any am-pony zany. Milamina aloha ianao ry Arsoa. Tsy sipako izany io. Sipanao ka mangatabola aminao e. Sa efa mamelona ny vehivavy rehetra eto tanàna koa ianao? Ka efa hoe tsy. Efa hoe tsy. Tsy milanao tsony ary Olivier. Andeha azo dia izao. Arsoa, mitonia aloha ahy. Melaka. Dia mba heno ike fanazavako e. Tsy mila fanazavana ahy. Iza mahalala raha mbola lainga sy fetsindray sesika ao ahy io. Ka efa hoe tsy sipako ro malala. Tsy manana fa tsy ndriange ahy. Ka iza ary io e? Le tovavy be vokan-janako io. Inona tsara? Dia ianao zany namelona an'io? Ka ho iza ndray? Ny zanantsika na be voka azy ka iza ny tadavinao amelona ny zareo e? Nga izy tsy manana ny ray aman-dreny anto-kasika. Zaranao aza ny ray aman-dreny tsy nitory ny zanakao. Fa ianao no nanao azy teo amin'ny toerandry zareo. Efa taona mahery izao ny zanako mijaly any am-pony zany. Efa ivoaka re izy ramatoa. Ianao ihany ny ray mba hitako nampijaly zanako. Lehilahy tsy misaina. Ty alosotro ty rano ty fa tsy mety aminao mitondra voky io ny mitabataba. Sao dia misy pozina aminona anay mianaka ty. Andray, ary io ramatoa ty rehefa tsy sotro e. Ento aty e. Zay, dia mipetra amin'izay fa tsy mety amindrio ny vizaviza be io e. Tena tapaka ny hevitra fa hitady any kolonaka. Mba hijery hoe nanao ahoana izy izay, nanao ahoana ilay sombiny ainay. Raha toka nitazominy araka ny teniny ihany. Ty izaho moa dia tena tsy tompona ndraika tamin'ireny fotoan'ireny. Aiza ve zanako izao dia nasaiko ny esorina. Tena dala ilay tsialahy ry Olivier tamin'ireny. Kanefa raha velona ilay zaza. Efa ho 5 taona izy zany izao dia mba ahoana ny andraisany ahy? Tsy ho rokalika ve no azoko? Tsy maninona izany fa aleo rangaha mifonany ihany fa efa tsy zaka-tso ny tia nofiratsy lava isan'alina tia. Olivier o? Ahoana? Efa niverina sady nanahoana ny tany amin'ny dokotera? Tena tsy maintsy makany andrenivohitra tsika ry Olivier. Fa ahoana? Amin'izany efa nahazo taona dia mety hisy fahasarotan'ny be hono ny fiterahako.
ka tsaratsara kokoa ilay dokotera avy hatrany dia manatona hopitaly lehibe sy azo antoka. dia rovina hoantsika anao ninga andro any ariva efa akaiky mantsy ny fotoana tokony hiterahako. ay aloha ary antso-andralahako hitsenan'ny brunel rehefa hivoaka ny fontsy izy. ie sady mba mila olona eo akaikiny izao izy rehefa mivoaka ny amponso. sika mivady samy tsisy eo mampalahelo aly zanako. ary andao hanomana ny fitaovana rehetra hoentina ka tsy tiako ny miala riva be aty. ohatrany hoe mba hanampy ary tianao. ohatray hanampy mihitsy ako ianao be voka be io indray ve no asaiko hiasa be eo e. ary avy aty ary reto no lamba andraisana ny zaza. tandreminao indray sao dia hoe mangovotra rehefa teraka ka tsy misy hita ireo lambanjaza ireo a. endry ry ary soa. reto dia ireo koa ampidiro ao anaty kitapon-jaza ao. dia ono firy androtsika nijanona any. aizany afantarako an'izany ranga ty a izay tenen'ny dokotera eo ny arahana. ary aza dia masika koa ka ianao manao fanontaniana mandreraka be. azafady ary re mba akao mangamanta ray any an-dakozia aloha azafady. mba oka izay tia mangamanty ty ry ary soa fa ararikibo hoe tianao ty mifarany a. rehefa tsaka dia mitenena kako azy. ao re ary tena mety be izao fandehanana ny taninarivo izao. afaka mitady amin'ny kolona somatsara fa engany eka mbola any izy no mipetraka. dokotera mandroso tompoko fa tsy midy io a. misaotra indrindra. manahoana tompoko mahazo toerana. manahoana dokotera misaotra tompoko. ka inona ho no azoko anampiananao. tsy izany dokotera fa mitondra ny vadiko hiteraka dia efa hatramin'ny maraina izay mivady ny tonga ato amin'ity hopitaly ity saingy tsy misy dokotera mandray. hatramin'ny maraina ve nareo dia tsy nisy nandray. tsy hoe tsy nisy nandray moa izany fa navezivezindrareo fotsiny izay nandritra ny adiny efatra. nasaina vidy fanafody tezy dia nasaina vidy fanafody teroa kanefa hatramin'izao mbola tsy misy dokotera mandray izay. ny fanafody efa voavidy nefa mbola tsy nampiasaina kanefa mivady koa efa mitaraina marary reraka. tena miala tsiny aminareo raha izay nanjoanareo. so ihany ianao tonga ato amiko. tena mba avinjeo dokotera raha mitoa zao dia ahiko mafy ny amin'ny fahasalamam-bady aman-janako. any aminao ve ny taratasy mahakasika amin'ny vadinao. eny tompoko reto daholo. efa milamy reto fa andeha tsy vadinao fa omena efitrano nareo vady. misy re tompoko. andriamanitro tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay sariny tadana sehoany anaty rangaty. dia hosanatry dia izy le ray mpitsoaka ty dia aleo aloha vakiko tsara ty dosie ty fa tokony ho atony anarany iny. tonga izay dokotera. ay andao avy hatrany dia ho any amin'ny efitrano fiterahana. rehefa manomboka marary dokotera tena mila tsy hay mamindra tsona izany. ao avy hatrany dia miakary eto ambofandriana avy ary ambadika ery ianao raha misy manampy azy zaho avy eto. zay aiza daholo ny fanafody ny vidinareo. reto dokotera afaka manatrika amin'ny fiterahana ve a. afaka dia avy hatrany dia voainy lamba andraisana ny zaza. tsy ao ro Olivier amin'ilay kitapo anankiray. tsy miova mihitsy tony maty marary sana mozika zany. dokotera oka izay moa e. ao ale fasy manena amin'izay. alefa foana efa tasako ny lohany fa aza misaritra manena. neny
izao ndry vao tonga fa taiza foana. Miala tsindra neny a. Mbola nisy olona maromaro nampiterahako tao dia izao maraina izao aho vao afaka tany. Andray, za tady efa taintaina efa mila ho fatiny tahotra mihitsy. Ny tany efa tsy milamina dia veriko fa sanatria misy namono teny an-dalana ny zanako ko. Aza dia mandefa saina lavitra morony eny a. Tsy mety amin'ny fahasalamanao anie izany. Ka tsy te. Mandehana aloha misaika dia misakafo maraintsika mianaka. Efa nandro tany ampiasana ka. Ay. Ndao sika avy hatrany dia hisakafo. Ay kosa. Nga dia tsy misy rasazy afaka nampiteraka taony dia indrindray no nanao an'izany. Misy be dia be ao. Fa mety variana miresadresaka any amin'ny braony avy any nga. Ohatra. Le olona efa hatramin'ny maraina ny andro tao. Fa dia narirariran-dry zareo tao fotsiny. Mila mandray fepetra ndry amin'izany sondrotrala. Raha misy olona maninona ny eo amin'ny hopitaly io no tsy rambo nataon'ny mpiasa sasany dia indri no izaka antserany eny. Ie. Efa nieritreritra n'izany mihitsy a. Anomana fivoriana rehefa avy eo dia ampiantso ny mpiasa rehetra. Izay mihitsy. Tsy avelako itozo barana an'izao. Marina izany. Raha ilaina soloina ny mpiasa aza dia aza misalasala fa soloy. Aza manany eny. Sady olona nanao fanekena daholo ireo hoe hiaro sy hitsabo ny vahoaka arak'izay tratriny eny. Izay mihitsy. Kanefa dia mbola misy samanao ambany zavatra ny ain'ny hafa. Ka lelehibe an'ry zareo teo aloha mihitsy ny tsy mivaky loha hoe mpitary-bato vilam-bava. Ary mba nanao ahoana tokoa aloha ny izay. Efa nina-panafody. Azo lazaina hoe efa tsy manina ntsony ary anako. Efa tsy fanina ntsony aka. Lohako tsy marary antsony. Tosidra koa efa mba niverina amin'ny laoniny dia. Nandaitra tsara izany no fanafodina ampiasaintsika. Tena henoko hoe nisy fiovana be mihitsy a. Orina eny a. Misy zavatra tiako lazaina anao. Teneno anaka. Mitony tsara aloha eny a. Fa nahita ny Olivier ngandry. Trekako. Fa ahoana ny nahafantarany eny an'izany. Sondrotrala. Fino tia malasa sainandry eo e. Izany fa lazao re anaka ny marina. Iendriny eny a. Hitako izy maly. Izy mivadin'le ramatoa tonga niteraka tao. Dia ahoana ny ataondry amin'izany? Lozandry amin'izay aza any zao. Neny. Fino toloza lasainao. Ahoana ny andaozako anao? Asa. Iza moa mahalala. Neny a. Sanatria dia sanatria izany andao anao izany. Noho ilay lahy tsy vanio ve ny anariko ny reny malalako? Sao dia adinao ary fa ianao rerany nitondra ny tolambe tsy mitapaka nandritra n'izay fotoana izay. Ilay olona hoe raiko nanao fiainana niaraka tamin'ny vehivavy tany. Ka matahotra mafy anaka. Vao nanomboka ilay bebe ndry dia izao fotoana izao natahorako mafy indrindra. Inona no hitranga rehefa miona amin'irainao ianao? Tsy manana afa-tsindry ary sondrotrala. Raha itika tsy eto nila mitsony ianao dia aleoko mafy. Neny. Oka moa izay. Aza matahotra fa hoeto foana. Tiako ianao neny ary tsy manana faty ianao koa. Dia mba hisory lavitra ny eritreritra ao izany fahafatesana izany moa e. Fa raha sanatria misy izany dia mba hoaiza. Ono efa fantany koa ve hoe izy ndry? Ka tsy fantany. Dia ahoana izany ny ataondry? Tsy hanao ninona neny a. Ataoko toy ny tsy misy ny mahitako azy. Sady matoa tsy nitady anao na izaho izy nandritra n'izay 5 taona izay tsy tia halala. Sondrotrala. Ahoana ry? Afaka mba tsy miasa ve ndry aloha mandra-pivoaka ny zareo? Tsy mety izany eny a. Izany nampiteraka azy tao dia tsy tiako afindra amin'ny olon-kafa ny fanaraha-maso ny fahasalamany. Ny olana koa efa nahazo taona ilay ramatoa dia tena mila raha-maso akaiky. Eny ary matoky ianao anaka. Aza manany eny malalako a. Tsy tsipadony laka ny tana noviana.
tena tsy nampozikoto zao ty rehefa lehibe ry sotrotralaka. hoe ahoana izany? Tsy nieritreritra hoe ho tafitako irerindry, tsy nanapoa hoe anapa-endrena toy izao ndry. Tsy haiko intsony izay ilazana azy fa afaka miteratena ankehitriny. Za koa aza mba mijery ny herim-pona nananeniko. Tena mafy ny azo fijaliana nentinao amin'ny maha mère célibataire anao. Indrindra fa ny fanenjea amin'ny mpiara-belona sy ny fitsaratsarany sasany. Saingy teny sakainao daholo izany, tsy nataonao nankivy. Misaotra anaka. Rehefa apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra te milaminy. Izay mihitsy. Misaotra anao aray menao reny tsara toy izao. Na dia teo aza ny faniriandraiko ahafaty aho vao nitsaika sy nanaraka an'izany iny fa naterany sy nobe azy narak'izay vitany aho. Tiako be indriny eny tsy fihiniko. Kolona raha araky ny toromarika ilay olona nanontaniako. Andraso hoe tontolona amin'izay. Ody eo, aiza olona? Ho avy eo. Way, Olivier, fa afaka mba mandroso hoe zafady. Ambialatsiny fa tsisy toerana natokanao anao ato. Mandehana miverina any amin'izay misy anao any. Kolona, tsy anelingelanareo mianaka fa mba te hiresaka aminao fotsiny. Izay mianaka izy tsy efa nasainao ny esorina ny zanakao. Olivier, mandehana ho ahy ianao mandeha. Mandehana saotratry ny vadiko ka andravany tokantranoko a. Eny, andetiko ary Kolona. Saingy tsy maintsy voateniko aloha ny antony nakanisako aty. Eo ary dia teneno hoe fa miainao anao ny rindrina sy ny varavarana. Mifona Kolona. Mifona amin'inony? Nga ianao nanao ratsy? Mba zahodina fanina moa Kolona fa fantatrao tsara ngeny tiako atongavany. Fantatro fa sarotra, tena sarotra ny azoko famelan-keloko avy aminao noho ny zavatra vitako saingy tena avy aty avoko ny fonako. Ay, vita? Kolona, manenina ankehitriny re, manenina tamin'ny fitsoahako ny adidiko. Firy taona sainy lasa, tsy mba namangy anao tsy mba nanontany akory ny mety nefaran'ilay zanantsika. Lehilahy tsy vanina Kolona. Olivier, tsy manome tsiny ianao efa tsy eo intsony ilay zaza lazainao fa zanantsika. Izany tsy misy tokony hifonanao sy hampanenina anao tsony. Mandehana amin'izay vonjeo ny vady aman-janaka fa so gaga izy hoe nakaizy zato izy. Tena marina ve zany teninao zany? Nesorinao tokoa ve ilay zaza? Etry, ka tsy izay ve fanirianao e? Za kosa nge tamin'iny mbola tsy tompon'ny tenako sady mbola zaza saina ry Kolona e. Izany mahatalanao. Ahilika ao aty amiko indray zany ny rihatra kanefa dia ianao izao no nanery hanala zaza, ianao no nandositra ny adidinao. Ny vodiko tsy milatsaka lavitry ny azo nanome azy. Tsapako tanteraka izany. Inona koa izao no tianao tenenina amin'izany? Le zanako lahy nabe voaka vehivavy 3 samy hafa, tena sainy nesorina daholo. So ihany fatratrako foana dia mba voavonjy daholo izy 3 miravavy sy ny zanany. Tsy iza ny tahafa ny Kolona fa zarainy. Tsara rehefa mahatsapa-tena ohatr' izany. Zay fa lasa fa tsy hainy rediredinao eto foana ka. Kolona, mifona mba mamela re. Runel tonga izay? Ao aloha za mba apikely letsy fa hitatitra andreto etandreto atao any amin'ny efitranonareo? Ie. Izay misaotra letsy afaka miresaka amin'izay ve za sy alany? Raha nytanin'ny fiainako tany amponja dia aoko izao fa misaotra. Tsy te hiresaka? Zavatra fa mihitsika mahakasika anao avy ny lahy. Ie, ka alefa sara fa miaino ahy. Inona letsy izao ny tiany lahy tao? Hiasa sa mbola hiverina hianatra?
Iasa mihitsy zao ny tena mety amiko saingy iza moa ny andray an'ty gaziako efa maloto e. Aza manafy efa nikarakaraiko momba ny gazian'lahy. Lazao fotsiny hoe inona ny tian'lahy atao dia ezahantsika tanterahana. Tsy mbola nieritreritra fa raha ohatra ka manaiky dada dia iray asa amin'ny dada. Tena marina ve letsy? Ie, sady ho raisiko amin'izay ny andraikitra amin'ireo zanako anankitelo ireo e. Marina ve zany e? Ino a? Salama tsara ve lahy aloha e? Ohatry ny ovabe zany manko. Ny fonjany nanova ary dada, mafy ny fiainana ny ainako tany, saingy nahazoko lesona be dia be ny fiainany voafonja ray hevitra amin'ny tamiko tao. Dia hitsy tsara amin'izay ny dia manomboka hatreto e. Endry dada. Dia hono aly itsy. Mamela vela tamin'ny andefasako an'la tany. Tamin'ny voalohany aloha tena tezitra sy nihevitra ny amalifaty anao saingy taty aoriana rehefa tafaresaka tamin'ireo gadra namako tao izay vao tonga saina hoe nisy nahatsara azy ihany nandefasanao an-tany. Misaotra letsy zanako. Ianao nisorako ry dada tsy nisorona na dia teo aza ny fanakatsakanana nataony neny anao Brunello, avy aloha tiany zanako. Ahoana ry neny? Mifona Brunella. Ny amin'inona izany? Mifona fa tsy resiko tohika andrainao. Tsy nisy azoko natao mba amohananao tany am-ponja mialohan'ny fotoana. Mifona zanako aza mamofo tamandry tsondry neny ka efa lasa ange zany. Azoko hanofanatrano ianao Brunella raha toa ka tsy te hiraitrano amin'ny Olivier aloha. Fa maninona? Raiko ange izy nahoana tsy te hiraitrano aminy moa? Asako za mihevitra hoe mbola tezitra aminy ianao tamin'ny nanimban'ny hoavinao. Tany am-ponja? Tsy nanimba izy ry neny zao ekeko fa mafy ho an'ny zanaka sy ho an'ny reny mihevitra hoe ny renina ny mesazy enjana azy ohatr'izao, saingy aso hoany nanaovany an'izany ary fantatrao tsara ange zany. Ay kosa, inona izao ny tsara azonao tany amin'ny toerana feno zola tany? Tsy aretina, anohanana, fijaliana. Angamba saingy nanova ny diako sy ny fomba fijeriko ny fiainana. Ary matory amin'izay koa nareo mianaka ka sao dia reraka loatra ianao ampiresahako eto. Neny efa milamina daholo ve ny entatsika? Entaninona? Adininy angafa andeha akarivotra kely any amorontsiraka antsika ne? Ay tokoa. Tena tsy tadidiko re anako. Tsy maninona zandry neny ao fa ataoko vetivety. Andraso fampikondriko. Fa hono ary oviana ihany tsika no andeha? Saika hoe androany ariva. Saingy aleo raha pisy maraina indray. Azafady ry anaka fa tena adiniko mihitsy. Tsy maninona re zany ny malalo. Ary fanafody ve tsy adino? Fanafodinina? Tena miarasy indray ny fahasalaman'ny. Tsy misy zavatra tadidiny intsony. Any andro mety mbola ho avy tsy ho tadidiny koa ny anarako. Ary lanitro mba aza atao misy zany. Tena tsy ho zakako. Sontrala, fanafodinina ho fangaza marary. Fanafody tokony hoaninao isan'andro satria misy olana kely ny fahasalamanao. Andraso vetivety. Ty le izy. Misaotra re anako. Dia ty ny rano sotroy. Misaotra retsy sondrotralo. Seriny adiniko ny teny tamindry fa nisy fotoana ho aho Olivier tonga taty an-trano. Oviany zany? Dia ahoana ho izy? Efa elaela retsy mifona fa voatery nandainga taminy mombandry. Tsy azoko neny. Aza vao kely hoe? Nanontany mahakasika andry izy dia nilazaiko fa
nisy sorotro araka mibaiko ny ndry dia niteneny kokoa izy hoe manam-paty aman-janaka ka tsy tokony hoelingeleniny intsony. Fona retsy ry sondrotrala. Mitony tsara aloha neny dia izao tsy misy tokony hifonanao izany fa nety aza ny nataonao. Za koa ny tena marina tsy te hifandray amin'ny intsony. dia ahoana izany raha mifona amindry izy ka? Raha ny sitrapoko dia ho tsatotsatoako ny antsy any iny. Raha izay fahoriana nentinao noho ny adalan'izay saingy ahoana anaka? Saingy nampianatra hamela heloka ny reniko dia ezaka hamela heloka azy fa izany akory tsy midika hoe hifanerasera amin'ny tondra sy zanaka sanatry misaotra anaka. Sambatsambatra ery retsy amin'ilay rivotra malefaka. Hafa ihany mivoaka ny renivohitra ka. Ie, tena hafa raha samy hafa. Efa zatra fofona ratsy ny olona ka lasa ohatry ny hafahafa indray maheno an'izany rivotra madio be izany. Dry, fa maninona no toa mandeha mora be ndry? Reraka be dia tsy sa mandeha mafy. Ary maninona raha mijanona kely ary sady mba misakafo kely koa ka. Samijanona ety akodaoda tieriny izy sao dia misy manafika ety isika mianaka. Aleo izany rehefa mahita tanànako. Ao ary aloha entiko indray ny fiara retsy ao ary aleo apakako sisiny kely aloha ny fiara dia mifamadika tsika sinay. Izay mihitsy. Ary aiza daholo ireny chips ireny nona be jereo fa angambany ao anaty poketra koa izy izay antrasay reto marina sonotralo ahoana ry neny. Raha any andro anankiray ka lasa korazana dia mba toy izy foana izao fahendrendry izao boka indray neny ka ny aina nge tsy mifametra sombinaiko tsy fantatra na oviana no ody. Eny rery neny tsy misy hoadiniko reny anatrao reny. Dia izao koa no mba tiako ho fantatry ndry. Faly tena faly amin'ny manana ndry. Angambo izany ho reny sambatra indrindra eto an-tany. Za kory neny tena sambatra manana anao. Na dia mère célibataire aza ve? Neny ohatra misy manaraka izany any isika e. Ary zako ny ohatra ny nasikaritra an'io e ny hafanganam-pandehantsika mihitsy no arahany. Somary ampitombo kely ny hafanganam-pandeha neny. Ao fa entiko mafimafy e. Seriously fa nandeha mafy kory zareo. Neny indray fa mitondra basy nery zareo izany e. Moramora ny neny fa misongona tsika ny izy e. Neny sondrotra. Allô? Aiza ho aiza lahy zao? Tena miverina ry dada. Fa hoana indray letsy? Entana ilain'ny olona maika ange reny entin'ny lahy reny. Eny fantatro fa nisy lozam-pifamoivoizana be tety amin'ny lalako tety dia voatery nitondra an'ireo olona naratra be aty amin'ny hopitaly a. Zany vely ty. Aleo fa kany azo dia zao e. Dia mba mitondra vola ry dada. Lany daholo ny taty amiko kanefa ilay olona ato tena mbola mila fitsaboana farak'izay aingana. Ok, fa firy ny naratra? Rory zareo fa ny ray maty. Ny ray tena azo lazaina hoe fa mba avahoana fa mbola manana fanantenana ihany aloha e. Courage lahy zany fa ho avy a. Izao atao daholo izay asain'ny dokotera tao aloha e. Mandra-patongako. Aza ela be a. Tena niova tokoa ilay zanako marina.
raha izy taloha zany gamba dia naverany ho fattany zany olona zany. Selfie aza ngamba nataony dia nitady laza tany anaty Facebook. vetivety kosa ianao zany dada ka zangy tetsy akaiky tetsy any a efa nasaiko nateriny todsoany an-Tananarivo le tena tokony ateriny lany ohatra misaotra indrindra dada. dia ahoana aizy zany olona marary zany ka le marary age mbola tsy azo tsidihana fa ny any amin'ny tranopatony mila jereny e so dia mba fantatry dada. aiza moa le tsy ny afantarako an'izany fa nga tsy nahita taratasy mahakasika azy ireo ela na hoe finday hafahana miantsoka. Ny karapanondrony anankiray amin'ndrareo ihany sisa ny hitako fa ny ankoatran'izay tsy nahita le fiara koa nge tena potika sady ohatrany hoe nisy nanafika akory zareo raha ny fahitako azy hoe jereko le sy le karapanondro reto lanitro ohatra fa fantatry dada nga reo fa to le dokotera nampiteraka andren'ny langy ety tena isondrodrala le nampiteraka ny arosoty izy zany le maty sa iza le anankiray matika asa mety reniny angamby iny fa izy mbola ny amin'ny famelomanaina any andrekako nefa mba dokotera tsara fanazy tsara fandray olona izy ty fa tena ninona loatra andraso vetivety efa miantso any dokotera so mantsy misy fanafody hovidiana indray eny letsy andriamanitro mba vonjeo sondrodrala raha sitrakao fantatro tsara ny soa nataony taminay mbola betsaka ny olona mila dokotera tsotrato azy dada fa makay zany eritreritra reo zany tsy haiko le tsy fa tena malahelo be zany sy mahereza alory dada mbola mitsabo angetsika zao aloha mila raha maika be izy dia ahoana misy raha mitovy amin'ny azy ony ao fa mila manometsika aloha fa na izany na tsy zany mila mividy ihany tsika satria tsy ampy le ao ay andao ary telefoniko zany maneno zany allo aiza hoe zay lahy zao eto amin'ny hôpitaly fa naninona lahy tsy maninona ka olo-kafa mivonjeko aty oloniza angasy hoe andeha any an-Tananarivo indray lahy tsy resaka lava be zany neny aleo rehefa tonga any an-trano tsika miresaka ary somba fantatra raha aloha hoe aizy dada fa tsy azo antso mihitsy nge izy i dada miaraka amiko aty izy mety maty angamba ny finday no mahatonga azy tsy azo antso tsy azo kokoa zany tantara zany inona ny ataondrainao any tena misy mahazo anareo ngamba dia tsy tehiteny amiko nareo ka alaminy no saina rery neny fa so dia vadika eo no nijazakely efa hoe mitondra olona marary fotsiny zay aty zay fa avelako aloha ianao oletiry Brunel ao anaty dada so dia tokony hojereko ihany le olona ry amin'ny tranopaty so mba ray amin'ireo dokotera nandray anay mety moramora kokoa mantsy ny tadiny avandrareo raha mba fantatro le ao mandeha anarako aleo za tonga dia hiditra tsy amin'ny fakana ratsy miverina eo avy eo raha araky ny filazan'ny Brunel dia aty le tranopaty aloha ary mba lasaiza zany mpiambina sady tsy midy ty varavarany ty zany aleo raha nga tonga dia hiditra dia ahoana moa no ahafantarako hoe ty le razany za kosa mety misy daty ato dia amin'izay tonga androany nijereko mbalozako zany atsika ato zany reto razana maro be rery lanitro mampatahotra tieto ny razana androany aleo avy tesokafana
Andriamanitro, fa tsy kolona ve ty lozina reto iry lanitro, tena izy io e, kolona. Dada finona foana ty mahalasa sainanao e, hatramin'ny verenanao avy any amin'ny morga dia toa tsy miverina zany mihitsy nge ny sainao e. Dada hoa Tsy zany lesy fa tena nampatahotra reo faty marobe tao, tsy mety afaka ao an-tsaiko amin'ny poziny zareo, sady le faty koa tena potika e, mampanonofo ratsy be. Ohatra ve ka olona saritahotra koa ianao ty e? Ieko. Tena nisy fahagagana ary dada nolazain'ny dokotera. Hoe ahoana letsy? Mitovy ny sokajin-drahanao sy ny an'le sondrotrala, nefa nge tena vitsy ny ohatr'izany e. Ray aman-dreny sy ny zanany ihany no matetika mitovy sokajin-dra. Fa fitahiana avy any ambony ty indray mitoraka ty raha izany. Raha mba fantatrao moripirinelina fa mety zanako izany io miady amanainao io, taona ny tena mifandray tamin'ny fotoana nandosako ankolona tamin'izy be voka ao anaty kara-panondro ny sondrotrala tsy misy anaran'irainy. Zao koa ny sokajin-dranay mitovy. Tena tsy misy salasalana tsony izany fa zanako sondrotrala. Dada sao dia tokony hody ianao fa tsy ao mihitsy nge ianao zany e. Tsy manina kory aka, aleo aloha hisotro kafe kely atsy avelany azy dia avy eo amverina. Mandeha anary e, dia tia koa atsoineny hitataro amin'ny vaovao aty fa sao dia mitaintainao. Eny letsy e. Dia ahoana zany ny ataoko zao? Za tsy manana numéro andray aman-drenin'ny kolona na ny havany. Za hiandray ny sondrotrala atsiary tena ve? Dia inona nefa no teneniko azy? Ohatra atao izay sady dia miverina le ty e. Ie. Fa anganareo tsy nandeha nisotro kafe indray e. Ohatra tokoa moa tokony nisotro kafe ateo. Diniko teny an-dalana letsy. Dada, tena mba miangavy anao a. Modi dia mandeha namaka aina aloha fa tena tsy ho mihitsy nge nareo e. Sao ianao indray no arary aty eo ka anahirana. Eny letsy, aleo alody dia atory kely fa marary be ny lohako. Brunello, angahinao efa nody? Eny, aza mitabataba be fa misy marary ato trano. Iza indray marary ato? Etoko aty an-trano sondrotrala fa efa tsy dia maninona intsony. Ahoana tsara dia ahoana hono dokotera? Fa nahazo alalana ka fiziny amin'ny hopitaly amin'ilay alavira toerana. Tsy manera taminay akory lafa dia tonga dia nanapa-kevitra rery-tany. Tsy neniko, zany koa ve dia tokony mbola hoe rana aminareo e. Vonjeny ange nataontsika fa tsy hoe kidnapinina akory e. Aza ahoana hono fianakaviany ka? Mbola tsy fantatra aloha hatreto izay mety ho fianakaviany e. Fa miandry azy atsara saina tsara izay vao anontaniana izy. Dia raha ty tsy mahatadidina inona izany olona izany rehefa mifoha dia ahoana? Hitaiza talato izany e. Tsy moramora kosa ty vava rineny zay izy fataitra. Sondrotrala, aza mikofokofoka be aloha ndry fa sao dia misokatra le fery. Mba ome rano azafady. Rano? Ty ary mbola tsy mahazo mipetraka hoy ny dokotera fa ao ampisotroko ianao. Misotra ary aiza zany? Aiza neny? Aty an-tranonay ianao. Aza matahotra fa misy dokotera anara-maso amin'ny fahasalamanao isan'andro. Ary aiza ho any neny? Lanitro abio inona zany no teneniko azy? Raha ilazany marina sao dia ho torana eto ty ka hanahirana. Tsy
tsy tena nefa izy ity manontany. Mbola eny amin'ny hopitaly izy fa aza misaina be loatra momba azy aloha e. Dia isa mikarakara azy ihany, sy manana afa-tsy izany izy e. Aleo akany mety mitady akoho izay. Efa maty izy dia any amin'ny morgue. Neny, fa inona ty loza nataonao? Tsy jereo fa atorana le olona. Tsy mieritreritra mihitsy ianao. Ka tsy maintsy ho fantany izany na ho ela na ho ainganako. Aleo aloha iantso dokotera aingana aloha ka. Ary tsy sondrotra le nampiteraka ary vety. Mirapa sy paradrako moa ny tavany ka saropatara. Tena izy io e, tena izy io. Allo, mba tonga avaingana aty an-trano dokotera fa torana le mararinay aty. Tena taitra tampoko izy dia avy an-trano dia torana. Eny tompoko? Inona ny azonay atao mandrapatonga anao? Eny dokotera, misaotra tompoko. Ahoana hono dokotera? Adala hono izay olona nyteny tamin'ny sondrotrala fa hoe maty ny reniny kanefa le olona dia mahafantatra tsara izao fa marary mafy le olona. Ary andeha hoaiza maraina ary dady izany. Hoe andeha any amin'ny hopitaly ako hoaiza. Fa marary angaza ato izy. Aza dia miany ihany le tsiribrinelina. Fantatra lahy fa andeha hijery any sondrotrala. Arony tokoa tsy le sondrotrala nampiteraka ve iny? Ie, fa taiza ianao no nahita azy? Hodry, tato an-tranoko. Tsy azoko. Mety taratara taminy angamba ny zanako dia neto nody tatiny marariniko. Neny aza dia miteniteny foana hoa. Ahoana tsara. Tonga ato an-trano izany ny avandra sy ny tafitra marina mafy. Tsy maintsy ataoko izay voahan'ny sondrotrala ato faran'izay aingana raha tsy izany angamba dia hisara-bady. Kanefa zanako io, ny reniny azy efa maty, dia ilozako fanondroany indray ve izy? Sanatria kosa aleo tatazana izay milatsaka eo, fa tsy maintsy arovako ny zanako aloha. Rehefa mba nanao ahoana izy izay? Efa misy fivoarana ny fahasalamany, saingy mbola omena fampatoriana izy aloha. Ao amin'ny efitraniko izy raha hijery azy dady e. Za dia hividy andreto fanafody reto vetivety fa efa ho tonga eo izao ny dokoterako. Avy hatrany dia mitondra aloakana ry Brunel a? Endrery neny a. Aleo ary aloha hijery ny marary vetivety e. Ry zanako malalako, ty zarainao dia nitsoka didy. Raha teo aho zao mety tsy ho nitrango zao rehetra zao. Teo ianao kamboty velona indray, ankehitriny indray nahita rainao ianao dia kamboty reny. Toa miangatra laza ny fiainana. Mety mafy taminao zao ny aina tsy nisy ray, ny aina andreninao nanabe anao rery. Sondrotrala mifonahy tamin'ny raha tsy nataoko. Mamela zanako, raha itsovanina tsy valahara, mba sitrahana aingana zanako, sitrahana aingana moa. Hodry, finony ty mampitomany an'le rangaty? Fa ela nga ianao ny teo. Asa mahagaga mihitsy ianao sy Brunel ka to samy miraiki-po amin'ity vahiny tsy fatapiaviany ity, sa samy taratara amin'ny daholy. Moramora ty vava ry Arsoa, raha tsy noho izy anga ianao sy ny zanako velona. Hatray ary toa miakatra be zato izy ka nasarotam-piaronao azy io toerany. Saro-piara fa mba gagagaga fotsiny dia tazomanao rery ny fagaganao fa aza lefa ty amiko, ary mba hivoahako fa sy itsura eo anatrehany vata mangatsika anao. Eny malalako,
mba nalainao niaraka taminy a. Njonjoko sasamy rery sisa niady amin'ity fiainana ity. Tsy ho vitako izany eny a. Tsy ho vitako fa mba miferena re. Efa taitra ianao? Ento any aminena tompoko azafady. Mbola tsy afaka mivoaka ianao amin'izao toe-pahasalamanao izao e. Fa aleo rehefa afaka mamindra tsara. Fa tsy madamy Arsoa ve ianao raha tsy madiso? Mbola tadidinao a. Raha azoko tsara izany dia atehitran'ny Olivier. Ndre kaikyo loza ray loza roa aty amin'ilay raiko tsy vanina. Finna loatra raha ntika n'ity fiainana ity. Tsy mba misy olo-kafa afaka monjy avy fa dia tatony ny antefako. Ary mino fa efa fatany mombarana hitan'iny izy. Ono azafady? Tompoko. Iza ny fianakaviana tokony atsoraka anao? Tsy misy. Fa tsy misy ahoana? Dadanao ohatra, dadatoa na nenitoa? Tsy manana dada. Mère célibataire ny reniko. Asa raha azonao tiako ambara. Tsy misy olona azo atsoina ve? Aza misahirana fa hiantso mpiara-miasa amiko aho te handeka. Dia aza manako fahalohako daholo ny volanareo lamy tampoko. Ie, sady tena vola be ny nany a. Ianao ange efa teo ambavahoana mihitsy e. Neny, fino ty zavatoza lazainao. Ianao zany dia tsy mba afaka manidy vava fa izay akarary foan'ny olona io foana ny ataonao. Ny marina koa ny lazaiko ry Brunel. Tsy hitako izao ny olana amin'izany. Miala tsy ny sondrotrala raha nanoananao ny tenineny teo fa izy efa ohatran'iny foana. Tsy maninona ka. Sady ny marina koa ny lazainy. Mba ataovy azafady ny compte dia rehefa tonga ny Antananarivo mandefa ny vola laninareo tamiko. Tsy misy an'izany. Asa sonina taonay. Tsy misy dikan'izay vola lanina taminao raha oharina amin'ny zavatra vitanao tamin'ny fiterahany Arsoa. Efa mahafantatra amin'ny marina ary fe ty rangaty fa mody mitapy fotsiny eo satria eo Brunel. Sa kosa tena tsy mahafantatra. Tokony efa hinam-panafody ianao aloha ty. Dia ty koa ny rano sotroy. Zahy fanahy izanaty izany te hisotranareo aho tamin'ny famonjenareo aho. Raha tsy teo nareo mety efa maty koa ohatr'izao. Tsy misy isaorana re avelako aloha nareo mianaka fa misy asa tokony hovidaiko. Sondrotra aloha afangapa miresaka aminao ve azafady? Inona ny loza ho lazainy ty rangaty? Dia ho sanatriva hoe fatany tompoko izany ny foko izany. Eny tompoko, lazao fa miaino aho? Tsy izany sondrotrala fa zanako ianao, izany raha ianao. Inona? Aza mirediredy raha miseha. Izany marina ka. Mety hoe tsy fantatrao izany fa ny mombamombanao rehetra dia manamarina fa zanako ianao. Dia raha ianao ary ny raiko dia taiza ianao nandritra n'izay 5 taona izay. Sa maty ka mitsangako velona? Inoko fa efa nitantaraindrenao taminao daholo ny zavatra rehetra momba ahy. Matsy vanina ny ratsy vitako. Ie, fantatro fa tsy nirianao aho ary nasainao novonoana aza. Tsy misy miafina amiko izany. Sondrotrala, sapako fa nanao ratsy ahy. Olona mendrika novonoana, mendrika nigatra, mendrika ny ampigoina ny farafahoriana eto an-tany aho. Saingy mba mangata-pamelana re, mamela. Mandoalika eto anatreo anao mifona Sondrotrala. Mitsangana fa aza mandoalika eo fa sy ho tratra ny zanako sy ny vadinao eo ka ho gaga izy mamela Sondrotrala. Hitanao, tsy tokony aty amiko ianao mangata-pamelana. Fa tany amin'ilay olona goka ny mangidy no tsy fandraisanao andraikitra. Fantatrao moa hoe impitra izy ny tomany satria nilozan'ilay olona tiany izy tamin'ny fotoana nilaina azy indrindra.
satria izy rery nitsinja ny vokatry ny nafafinareo roa, satria izy ho voatondro molotry ny fiarahamonina fa hoe be vokatsy nanambady makorelina sy misy lanjany sy atsany, satria izy rery niary tory rehefa marary ty sombiny aina, fonanaka, satria izy ho voaterina ny dainga rehefa mba manontany ty zanany hoe mba aizy tantariny iny, impiry no nijony ranomasina satria tsy nisy ahatokona tao atokantrano, tsy nihinan-kaniny ty sombiny aina, impiry izy ny lavonjy nangataka tety serona dia indray mandrapaka ho an'ity zanany tsy mahalala ny ty fisina aza Andriamanitro, ary impiry izy mivavaka mba hananany ty zanany fahendrena filosolafaka to azy, ary impiry izy niaritra amin'ny mafy ahatafita ny tomenaky ny ainy. Zany azo fijaliana rehetra izany izy rery ny zaka satria nga tanora tsy te hananjanaka dia lasa nitsoaka, mitsoaka kanefa sa nanorina tokantrano tamin'ny vehivavy hafa, ny faly ny aina fahasambarana kanefa kanohan'ny somby ny aina anankiray voalohany niaritra angidon'ny fiainana. Mamelay efa mifona tany amin'ny kilona asondrotrala ary noko fefa namela izy. Ie, namelanao tokoa izy satria ny olombelona tsy fovato fa fo emboka, saingy izany akory tsy hamafandratra-pony tao anatiny tao. Eny, mariny izany teninao izany, ary tsy manery ianao afa azoko tanteraka raha ho tezitra ianao, saingy ankehitriny mahatsapa hoe maivana ihany satria afaka niala tsiny aminao. Raha ny hoe ny akan'ny foka aloha dia tsy izy, ary za efa zatra tsy nisy ray dia sarotra amiko ny andrainao tony ndraika. Eny sondrotrala, tsy manome tsiny ianao a, raha ny raha tsy vitako dia tsy mendrika ny azo famelan-keloka mihitsy. Fa saingy izao anisan'ny fampianarana nomeniny eny ihany ny fahaizana mamela heloka, ka ho fanomezako voninahitra ny anarany dia amelanao a. Marina ve? Noho ny fitiavako aneny ary noho izy rery ihany, fa aleo fifandraisana tsy ova, atao fotoana tsy fantatrao a. Misaotra sondrotrala, tsara fa nahaloatra toa andreninao ianao. Ahoana izao ry dada? Ay ianao izany nandainga taminay izay ela be izay. Brunel, aleo fa azavaiko amin'ny lary Brunel, solafaka le tsy tamin'ny fahatandrako a, tsy niteny taminareo sy neny mba tsy hanimba ny akonantsika. Dia kanefa ianao matimaty ery ny teny ahy tamin'ireny, ianao koa hoe tokony tany amponja niaraka tamiko tany a. Ka tsy tiako angelana araka ny dikony nahatonga nanao andreny tamin'lahy, satria tsapako ny herin'ny nenina sy ny fahoriana rehefa enjehny eritreritra. Brunel, miangavy ianao a, atao fotoana tsy nisy ireny zavatra heninao ireny, efa namela andrainao a, ary tsy handeha hanimba ny tokantrano sy ny ankohonanareo, efa zatra tsy nisy aza, ary tiako kokoa raha tsy misy azy mihitsy ny fiainako e. Dia ahoana neny? Raha araka ny eritreritro dia tsaratsara izy raha tsy mahafantatra ninninina, olony fony fahitako azy, ka raha eno izany dia mety havita andao anareo izy. Marina izany tenin'ny sondrotrala izany, mety ho vita niny mihitsy aza ny hamono tena. Ary za ve afaka mba mifandray aminao ry sondrotrala? Tsy azoko. Fa niriko hatry ny ela ny ananazoko vavy, mety ho gaga nareo fa marina izany, saingy no zazaza voalohany moa dia tsy ho tanteraka mihitsy le izy, ka nefa kay misy anao dia tsy manino izany e. Misaotra zoko vavy sondrotrala. Azonareo mba aterina ve za sy neny rapitso? Aterina izy? Any Antananarivo. Ao fa ateriko nareo mianaka. Aleo mba i Brunel raha mety e. Eny e, ao fa ateriko nareo ka. Nahitako anao tsy iona tsonsika neny a, tsy mety mino tsy saiko hoe lasa ianao, tsy mifanao velomakorsika mianaka, tsy ahita nitsikina tsony a,
miantso ianarako tsony. Ilay kohaka kelinao amin'ny efitrano isaky ny paikany amin'ny 10 alina. Tsy isy andondona tsony faravarako rehefa maraina. Sondrotra alakeliko mivoasa fa maraina. Tsy mba nila rehefa etiko hafa dia ianao namoa isa maraina. Ilay safosafonao rehefa alohany atoriako. Iny fa na dia izao efa lehibe izao aza. Indrisarinainy sarery sisany eto amin'ity tangazany ity. Ianao lasa natao reraky ny azakazaky ny fiainana. Neny malalo raha sitrapoko te hanaraka anao any ambany ragilahany koa. Satra tsy misy anao sady tsy telefona ahafahantsika miresaka tsony. Neny tiako ianao roneny. Sondrotra okizay moe okizay zany soko. Tsakako Brunel. Mavoloatra. Okizay moe okizay andao tsika hody fa ny fijanonana eto am-pasana eto koa nge vao mainka manapotraka amin'ny foriana. Aleo hitsanina kely farany neny io mandriam-piatanany ho avy itsidika anao foana isan'andro. Tsy avelako angina rery aty ianao. Neny tiako foana ianao. Sondrotra la andao amin'izay apetrao eo amin'ny fasana eo reny voninkazo reny dia andao. Veloma neny le mère célibataire ako. Kolo FM mananolotra ho anao. Mère célibataire. Tantara mitoy no soratan'ny Ranja Araka. Novelon'ny tapapiroana Ralala. Niaraka tamin'ny Mirina, Sararandrem-bolany arivo, Lili Andremiaja. Nandray feo sy Ratolo-Janahary. Nandrindra ny lafiny teknika gasyrakoto. Tompon'andraikitra sy mpanatotofa tapapiroana. Mère célibataire. Waouh, Cool FM, la radioactive.